Nanaitra ny be sy ny maro ny fandrenesana fa nahiditra ponja ny ben'ny tanàna ao amin'ny commune Ambohimahamasina. Ambohimahamasina izay nahitana fanodikodinana, subvention exceptionnelle, niarahana tamin'ny Claudine Razay mamonjy, ny taona 2024. Ny taona 2024 no niresahana matety ary natao fantatry ny be sy ny maro ny tranga nisy tany an-toerana ary amin'izao manakaiky ny fiafaran'ny taona 2024 izao vao hoe nahiditra amponja ny ben'ny tanàna any an-toerana. Raha ny zava-nisy tamin'ireny fotoana ireny araky ny taratasy voaray eto am-pelantanana ihany koa, avy hatrany dia tonga tao anatin'ny compte-bolan'ny commune ny vola. Tsy mahalala na inona ny tompona andraikitra ao an-toerana, indrindra ireo mpanolotsain'ny tanàna. Tonga ny antsotarby nanome baikony amin'ny amindrana tsy misy atakandro ny vola any amina kaontina olona tsy fantatra na fantatra. Efa notanterana teto ihany koa fa namaly ny ben'ny tanàna Ambohimahamasina. Raha nanontaniany ny inspecteur d'État nanao fanadihadiana tamin'ny AOUT, mety ho nosiny ny fanodikodinana subvention exceptionnelle mitetina 470 sy 740 sy 7 alina sy 4 hetsy sy 970 sy 700 tapitrisa ariary. Tahaka izao io valiten'io izay voasoratra tao anatin'ny tatitra nataon'ireo inspecteur d'État. Hitako nandalo tao amin'ny compte ny 20 oktobra 2024 le izy dia nitereny aho mindro vola io amin'ny anaran'olona tsy fantatro fa avy eo niala fa nisy tsindra telefônina avy amin'ny ministera i Andriamatoa ministry ny intérieur sy ny décentralisation laza fa raha tia azo fanamboarana tsena sy réhabilitation bureau ianao dia arao mibaiko fa misy raha-pahamehana ao amin'ny commune urbaine Fianaratsoa. Ny prime ministre sady ministry ny aty tany teo aloha mahafalisy olon'andrasana Olivier no voalaza ho nanome baiko. Tsy nitao amin'ny commune Ambohimahamasina ihany no nahitana tranga tahaka izany fa commune maromaro. Ohatra amin'izany ny ao amin'ny commune Ialananindro, ny ao amin'ny commune Ambanivohitra Kirano sy ny maro hafa. Raha zohina ireo tranga na famindram-bola tao amin'ny commune voatanisa ireo, ahitana ny diantanan'ny ministry ny aty tany avokoa izany. Ny manaitra ny maro anefa dia izao ny ben'ny tanàna hatreto no nahiditra amponja, ankoatra ny Ramatoa Razay mamonjy Claudine. Aiza ny mangarahara amin'ny fizotry ny fanadihadiana ity raharaha ity. Manjaka tokoa ve ny kolikoly ka misy ny tsy maty manota izay ambonin'ny lalàna. Pirofo entina milaza ihany koa fa tsy misy ny fisarahan'ny fahefana telo eto amin'ny tany sy ny firenena. Fezy ny fahefana mpanatanteraka izay mifeny vola ny fahefana mitsara, tsy lazaina intsony ny fahefana manao lalàna.